Bonjour, bonsoir daholo indray rehetra ny tokantrano eny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany toetra amintsika rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Efa mamaraparana zany isika mikasika ilay hoe fandrefesana ny tempoly izany ary ny zavatra nyrefesintsika farany dia miresaka isika zany mikasika ilay hoe famantarana ny amin'i Jesosy Kristy. Ka Kristy nanome famantarana antsika zany ny amin'ny nahafatesany manao hoe tahaka an'izao na telonandro telonalina atao kibon'ny hazan-drano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao kibon'ny tany. Ka nandrefy amin'izay zany tsika hoe ahoana ara ny mikasika ny famantarany amin'ny Kristy io amin'ny voalaza ny soratra masina. Satria tsy maintsy mijanona zany tsika amin'ilay fandrefesana ny tempoly hoe ao anatin'ilay faritanin'i Jehova. Ka zay tsy ao anatin'ny faritanin'i Jehova zany dia tsy izy io ilay hoe norme zany na hoe ilay borne n'Andriamanitra zany amin'ilay fandrefesana. Ka mba hitoerantsika ao anatin'ilay borne n'Andriamanitra na ao anatin'ilay maridrefy zany dia zay tsy maintsy miverina amin'ny soratra masina tsika mahakasika ny amin'ny Kristy. Ka ho asakasaka izay milaza manao hoe Kristy ngahy voatery hoe mahazo 3 andro 3 alina dia zay foana ny averina aminy. Raisina ilay izy manao hoe fangamo Kristy voatery hoe virjina no miteraka azy zany. Maninona ny inoantsika hoe virjina no miteraka azy nefa tsy inoantsika hoe 3 andro 3 alina izy tao kibon'ny tany. Voalaza amin'ny mpaminany hoe Kristy ny fantsihina ihany koa. Dia tanteraka izay raha baka teniko maninona manao hoe fanga Jesosy dia tsy maintsy hoe fantsihina moa ny hamonoana an'i Kristy. Io zany tsy fa Jesosy dia manaraka dia tsy maintsy fosoratra karaha miteny soratra masina manao hoe 3 andro 3 alina Jesosy ny eo kibon'ny tany dia izay koa zany ny toerany ao kibon'ny tany. Ka eo indrindra isika zany efa mamaraparana mikasika an'izy io zany isika dia raha sitrapon'Andriamanitra dia faranantsika amin'ity an'ity. Manasantsika ary araka ivavaka dia apetratsika amin'Andriamanitra ny fampianarana indray amin'ity an'ity. Ianaran'i Jesosy. Tompo Iray masina sy tsara indrindra mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io fa noho ny fahasoavanao dia afaka mbola hiara-hianatra indray sy handinika ny teninao zay amin'ity an'ity. Eny raha isaoranao ny fitantananao sy ny fiainao anay. Misaotra ny amin'ny arovanao anay tamin'ny loza sy tamin'ny ratsy rehetra ary isaoranao izay efa nitantananao sy ny fimbinanao anay tamin'ity an'ity. Eny ianao no mbola manome tombonandro ivelomanay, mbola manome rivotra iainanay, mbola manome ny fahasalamanay ary matoa izay mbola maheno izao fampianarana izao dia mbola ny fahasoavanao sy ny famindramponao satria tsy nataonao diso anjara izahay. Eny ray mifona aminao ihany koa nefa izahay satria mpanomotsy maso ihany izay ary tsy matoky anatrehanao ary mety ho lavo izay na mety teo amin'ny fiteninay na ny fisainanay na ny fitondrantenanay na mety amin'ny fomba fijerinay na ny zavatra eninay ka ratsy teo anatrehanao. Ninona ray mety fahotana vitanay dia fonanay aminao zany. Amindrafo aminay ray mamelany eloka irenao. Mangataka aminao zay Jesosy io, diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Eo am-pelantananao Jesosy no ametrahanay ny fahalemena sy ny tsy fahatanterahana rehetra. Raisy Jesosy io izany fa renao no manaisitra izany eo aminay dia ho afaka izahay. Aoka Jesosy ianao ny velonao anatinay fa tsy izay tsy ny velona. Aoka izay velomanay amin'ny nofo ankehitriny dia velomanay amin'ny finoananao. Aoka ho masina izay Kristy satria masina ianao. Dia aoka ilay fanainao mahery Andriamanitra no hitoetra amin'ny fahafinoana anatinay, hanamasina anay amin'ny fiainanay na ny fiteninay, fisainanay, fitondrantenanay. Aoka ho masina izay rehefa satria masina ianao. Ary aoka ny fahazavahanao ray no hita eo aminay. Dia raina mandrakizay ny anaranao, ray kalazay ny anaranao. Dia meteza raha io ampianatra anay ny teninao amin'ny alana ny fanainao masina ny anao favoninkeny izay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy na niratanay izany vavaka izany ray teto anatrehanao. Ary indrindra ray eo am-pelantananao ihany koa nametrahana ny fampianarana. Ka aoka Tompo tsisy arombaka azy eo am-pelantananao. Aoka tsisy arombaka ny any an-tokantrano any. Aoka tsisy arombaka ny fitaovana izay ampiasainay. Aoka totoza somatsara Tompo izao fampianarana izao eo ambany fitantananao. Dia mitenena raha eo aminay ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina vavonikeny izay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, alleluia. Amen. Misaotra ny Tompo lehibe indray tsika mbola afaka ny fampivavaka
alohany anaovantsika ny fampianarana satria tsy mahefa manao na inona na ino tsika raha tsy miara-mivavaka. Ny zavatra izay nresantsika farany zany dia mikasika ilay resaka hoe ireo miaramila izay ny andro fasana. Satria tonga teo anatrehany Pilato zany ilay ireo mpisorona sy ny fariseo ny apitsony andro fiomanana zany hoe ny Paska zany. Tonga teo amin'ny Pilato izy ireo nangataka tamin'ny Pilato mba asiana mpiambina ny fiasana. Hoe aoka ho ambenana ozy izy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo, fa le zalahy ozy izy dia nilaza manao hoe hitsangana amin'ny andro fahatelo, ka raha zao tongano ozy izy ny mpianatra angalatra ny faty dia ny fitaka farany ratsy voalohany satria ilaza izy ireo nitsangana tamin'ny maty Kristy. Dia hoy izy Pilato tamin'ireo fariseo sy ireo mpisorona manao hoe ay mahazo mpiambina ary nareo dia ambeno arako izay anaovanareo anazy. Dia nanomboka tamin'io andro io zany ny fiambenana ny andro alakamisy izany. Zany hoe ny andro alakamisy mazava iny niaraka miampy le alina ny alakamisy foa zoma zany ny andro voalohany, ny andro faharoa ny zoma mazava miaraka amin'ny alina ny zoma foa sabotsy, ary ny andro fahatelo dia ny sabotsy mazava miaraka amin'ny sabotsy alina izay foa alahady izany. Zany hoe tapitra lahady maraina zany hoe fifoazana lahady maraina zany fataperan'ny fiambenany reto mpiambina miaramila ireto. Dia hitantsika tokoa zany satria nahoana hoe niambina teo tokoa ireo mpiambina ireo tamin'ilay vehivavy nandeha tany am-pasana, satria rehefa nakany am-pasana zany le vehivavy andeha hanositra ny fatin'i Jesosy dia fametra-panontania izy ireo izy nanokatra ny fasana ho antsika. Rehefa tonga tany am-pasana izy ireo inona ny zavatra nitranga alohany tamin'iny maraina zareo nandeha tany am-pasana iny dia nisy ororo-tany mafy tany amin'ny fasana. Vakitsika le andininy fahavalo amby roapolo ao amin'ny Matthieu toko fahavalo amby roapolo. Matthieu toko fahavalo amby roapolo verenantsika kely Matthieu toko fahavalo amby roapolo dia vakitsika ny andininy fahaefatra. Matthieu toko fahavalo amby roapolo dia ny andininy fahaefatra. Matthieu toko fahavalo amby roapolo andininy fahaefatra dia hono izy. Vakitsika mihitsy manomboka eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia zao vaky ny teny. Ary tamin'ny alan'ny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy ororo-tany mafy fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra dia nankeo ka nanakodiany vato dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panaly. Ary ny mpiambina ny vadi-po ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Inona io fotoana io? Eo amin'ny andininy voalohany izy. Ary tamin'ny alan'ny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany tamin'ny herinandro. Tamin'ny alan'ny sabata izy raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro. Zany hoe efa manomboka ame mazava vao maraina iny zany mbola mangirany ratsy iny. Dia rehefa tonga le anjely nisy ororo-tany mafy, ny anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra izy nakeo ka nanakodiany vato dia nipetraka teo amboniny. Dia eo amin'ny andininy fahaefatra ary ny mpiambina ny vadi-po noho ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Zany hoe mbola teo mihitsy ny mpiambina zany tamin'io fotoana io. Dia ny zavatra hitantsika dia zao hoe tanteraka mihitsy zany le voalaza eto manao hoe 3 andro sy 3 alina. Satria na ny mpiambina ara zany rehefa nasiana niambina ny fasana dia zao niambina ny fasana n'iny 3 andro sy 3 alina koa ny ambena ny fasana teo zany. Hoe andreo dia hoe ho alain'ny mpianatry Jesosy io ny fatin'ny Kristy ka zay hoe nitsangana tamin'ny maty izy. Ny zavatra anisy anefa dia zao manao hoe rehefa tonga tany am-pasana ny vehivavy ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro dia fantatsika tsara fa ny teny tamin'ny ireo vehivavy ilay anjely eo amin'ny toko fahavalo amby roapolo izy andininy fahaenina. Vakitsika mihitsy matomboka eo amin'ny andininy fahadimy satria rehefa tonga zany le vehivavy dia nahita le anjely le vehivavy. Dia hoy izy ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay nombona tamin'ny hazo fijaliana no tediavinareo. Tsy ato izy fefanitsangana araka izay nolazainy ka jereo fataony nandrean'ny tompo. Zany hoe ireto vehivavy reto tonga tany am-pasana zany na dia efa nisokatra ary le fasana dia zao inona ny zavatra nisy tao.
tsy taontsony zany Kristy fa efa nitsangana tsy vitany hoe efa nitsangana fa mbola miteny ilay anjely nanao hoe fa efa nitsangana araka n'izay nolazainy zany hoe tadidio izay zavatra nolazainy taminareo efa nitsangana izy inona ny famantarana nomeny anareo mikasika any amin'ny fitsanganany satria tadidintsika tsara tamin'ny resantsika farany iny hoe fa mbola tsy fantatry ny mpianatra hoe hitsangana amin'ny maty ny tompo araka ny soratra masina satria tsy tsaroa ny mpianatra zay na dia efa nitenen'i Jesosy tamin'ireo mpianatra ary dia jerentsika kely angefa zao nitenen'i Jesosy mikasika ny fitsanganana satria efa naverin'i Jesosy teo amin'ilay mpianatra zany fa tsy tsaroan'ilay mpianatra mihitsy zany ilay izy. Matio 12:5 Matio 12:5 dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Niteny tamin'ny mpianatra Jesosy ny amin'ny fitsanganany dia olo Jesosy tamin'ny mpianatra fa tahaka ny toeran'ny Jona atelonandro sy atelonalina tao kibony hazan-drano lehibe dia toy izany koa ny toeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao akibon'ny tany. Ny mpianatra nalala tsara io tenin'i Jesosy io. Matio 4:20 izy mbola miteny any. Matio 4:20 jereo tsara 9:20. Matio 4:20 zao vaky ny teny minaran'i Jesosy. Hatramin'izany ny vao natoron'i Jesosy ny mpianany, natoron'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy ka ampijaliany loha olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanorad-dalàna dia hovonoina ary atsangana amin'ny andro fahatelo. Zany hoe nampahafantarin'i Jesosy ny mpianatra mihitsy zany hoe tsy maintsy hijaly izy, tsy maintsy hovonoina izy ary hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Kanefa tsy tsaroan'ny mpianatra zany rehefa maty Kristy. Fa tamin'ny resantsika farany dia zao rehefa tonga tany am-pasana ny vehivavy nahita hoe tsy tao Kristy dia niazakazaka rehefa vehivavy reto nakany amin'ny Petera nilaza nanao hoe nangalary ny olona tao ny fatin'i Jesosy fa tsy tao izy. Dia inona nefa ny zavatra nisy? Nisehon'ny anjely reto vehivavy reto avy eo. Dia rehefa niseho tamin'ny anjely dia nilaza manao hoe fantatro fa Jesosy tompo no tediavinareo izy. Tsy ato izy efa nitsangana araka izay nolazainy taminareo. Ato ihany koa izy mbola milaza Matio 7:20. Jesosy tamin'ny mbola velona zany miteny tamin'ny mpianatra ny amin'ny hafatesany 2:20 ka hatramin'ny 3:20. Dia ahoana izy? Ary raha nitoetra tany Galilea izy, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe ny zanak'olona efa atolotra eo tanan'ny olona ka hovonoiny. Nefa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana indray izy ary dia nalahelo indrindra ireo. Eny ny mpianatra nge zany nalahelo izy fa rehefa tena tonga ilay fotoana nahafatesan'i Kristy, tonga ny fotoana nitsanganan'i Kristy nga tadidin'ny mpianatra zany. Tsy tadidin'ny mpianatra zany. Fa hoy Jesosy nanambara hoe nefa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana indray hozy izy. Hitsangana indray izy amin'ny andro fahatelo. Dia farany jerentsika eto Matio 20:7. Matio 20:7 dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana Jesosy? Ka atolony amin'ny jentilisa mba ataony fiomehezana sy kapohiny sy ombohiny amin'ny hazo fijaliana ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana indray izy. Ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana indray izy. Donc zany raha ny zavatra hitantsika zany dia zao i Kristy ilay maty tamin'ny atsasaky ny herinandro. Maty teo amin'ny ora fahatelo teo izy. Jesosy nefa natao tany am-pasana alohan'ny maty masoandro no nampidirana Jesosy tao am-pasana. Zany hoe Jesosy miditra ao am-pasana zany no manomboka ilay 3 andro sy 3 alina. Ka ny larobia hariva zany mandra-pahatonga ny lakamisy hariva. Zany hoe larobia hariva maty masoandro mandra-pahatonga ny lakamisy hariva maty. Zany hoe larobia hariva alohan'ny maty masoandro mandra-pahatonga ny lakamisy hariva alohan'ny maty masoandro zany no andro voalohany. Lakamisy hariva alohan'ny maty masoandro hatramin'ny zoma hariva alohan'ny maty masoandro ny andro faharoa. Zoma hariva alohan'ny maty masoandro ka hatramin'ny sabotsy hariva alohan'ny maty masoandro ny andro fahatelo. Zany hoe misy alina voalohany eo dia ny alina voalohany dia ny alarobia alina lakamisy zany. Ny andro faharoa dia ny andro mazava ny alakamisy. Ny alina faharoa dia ny alina ny alakamisy foa zoma. Ny andro faharoa dia ny andro mazava ny zoma.
ny alina fahatelo zoma alohan'ny maty masoandro ifoa sabotsy ary ny andro fahatelo dia ny sabotsy mazava izany ka ny zavatra voalaza eto zany araka ny voasoratra teo dia zao manao hoe araka le voalaza teo dia hoe eo amin'le toko faharoapolo andininy fasiambefolo izy dia nilaza manao hoe ka atolony amin'ny jentilisa mba atao ny fimehezana sy kapohany sy ombony amin'ny azo fijaliana ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana indray izy amin'ny andro fahatelo dia atsangana indray izy zany hoe Jesosy zany dia hitsangana maty amin'io andro fahatelo Jesosy nefa 3 andro sy 3 alina no maninona no ao akibony tany araka ny voalazan'ny soratra masina ary Jesosy tenany mihitsy no nilaza izany ka raha maty alarobia zany Jesosy alohan'ny maty masoandro ny andro voalohany manomboka amin'ny alarobia alohan'ny maty masoandro mandra-pahatonga ny alakamisy alohan'ny maty masoandro ny andro faharoa alakamisy alohan'ny maty masoandro mandra-pahatonga ny zoma ariva alohan'ny maty masoandro ny andro fahatelo zoma ariva alohan'ny maty masoandro mandra-pahatonga ny sabotsy ariva alohan'ny maty masoandro ka i Jesosy zany nitsangana tamin'ny maty dia zao feno 3 andro 3 alina zany aty amin'ny sabotsy ariva alohan'ny maty masoandro zany Kristy no nitsangana tamin'ny maty satria araka ny nolazainy efa mivakitsika teo dia zao hoe ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana indray izy dia tanteraka mihitsy io satria ny andro fahatelo Jesosy niditra tao am-pasana iny ny alarobia ariva alohan'ny maty masoandro Jesosy nampidirina tao am-pasana satria maika hody ireo vehivavy ireo le nanatitra nijery ny toeran'i Jesosy tany am-pasana dia ny andro fahatelo nefany sabotsy ariva alohan'ny maty masoandro zany hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy zany sabotsy ariva io alohan'ny maty masoandro feno 3 andro 3 alina zany izy tao akibony tany izay no mahatonga hoe ny zoma ny lahady maraina rehefa naninona tonga tany am-pasana ny vehivavy nga tao tsony Jesosy fa hono izy ireo anjery tsy ao izy fa efa nitsangana ozy izy araka izay efa nolazainy taminareo izy tsy ao izy ve efa nitsangana araka izay efa nolazainy taminareo verenantsika kely izy toko 7 Matio toko 7 andininy fahenina dia ahoana izy izy vakitsika mihitsy ny andininy andininy fadimy sy ny fahenina ary ny anjely namalika nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay efa nomboana tamin'ny hazo fijaliana no tediavinareo tsy ato izy fa efa nitsangana araka n'izay nolazainy avika jereo fa taony nandrian'ny tompo izany hoe reto vehivavy reto tonga tany am-pasana zany dia zao i Jesosy Kristy dia manina efa tsy tao am-pasana tsony Kristy fa efa nitsangana reto vehivavy reto rehefa nandeha nakany am-pasana ny alin'ny sabata raha vao nangiran-dratsony izy ny andro voalohany amin'ny herinandro zany hoe le maraina ny alahady vao mangiran-dratsy iny zany reo ny tonga tany Jesosy efa tsy tao tsony fa efa nitsangana izy araka izay efa nolazainy inona nolazainy Jesosy Kristy dia nilaza fa 3 andro 3 alina izy ny ao akibony tany tahaka ny toeran'ny Jona atelonandro sy atelonalina akibony hazandrano Jesosy Kristy dia milaza fa hoe hitsangana izy amin'ny andro fahatelo dia raha ny fanambaran'ny Kristy zany araka ny soratra masina dia zao ny fahataperan'ny 3 andro 3 alina dia tapitra io ny sabotsy ariva alohan'ny maty masoandro eo zany Kristy no mitsangana sabotsy ariva alohan'ny maty masoandro zany Kristy no nitsangana feno 3 andro 3 alina nitsangana tokoa Kristy zany amin'ny andro fahatelo araka ny voalazany soratra masina dia i Kristy zany dia zao tanteraka ny fitsanganan'ny Kristy araka ny voalazany soratra masina ary Kristy zany tsy nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro araka ny fanambaran'ny Eglizy manao hoe Jesosy nitsangana amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro fa Kristy dia tsy maintsy mandeha araka izay voasoratra Kristy zany nitsangana iny sabata ariva zany Jesosy no nitsangana tamin'ny andro fahatelo dia raha mijery an'io nge raha mijery an'io fanazavana io zany tsika dia zao hoe raha milaza satria araka le fanambarany zareo hoe Jesosy Kristy dia nitsangana
tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ary misy ara-fampianarana milaza manao hoe Jesosy Kristy nge lady maraina no nitsangana satria ahoana ny voan'i Jesosy tao pasana raha tsy nisokafany ny anjely ny fasana. Zany hoe raha tsisy anjely nanokatra ny fasana ozy zany tsy mivoaka tao Jesosy dia ahoana tokoa ary zany. Ny anjely nanokatra ny fasana ary ve zany no namoaka ny Jesosy tao pasana. Dia raha raisina zany izay fanazavana zay dia zao manao hoe Kristy tsy maintsy mandeha araka ny soratra masina. Ny fahataperan'ny 3 andro 3 alina nefa dia zao hoe sabata alohan'ny maty masoandro Jesosy. No maninona? Zany hoe alohan'ny idirana amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro zany, sabata alohan'ny maty masoandro alohan'ny idirana amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy no nitsangana tamin'ny maty. Kanefa ny filazana betsaka ny eglizy mampianatra zany manao hoe Jesosy nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ary ny anjely no nanokatra ny fasana ny voan'i Jesosy tao. Karaha zay zany nandraisana ilay fanazavana. Fa tsy mandeha araka ilay voalaza ny soratra masina satria izay mihitsy ilay zavatra ataontsika hoe mandrefy ny tempolo tsika hoe ahoana ny voalaza ny soratra masina. Dia Jesosy ny fo nitsangana tamin'ny zany hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty ny sabata hariva iny zany dia zao ny fo izy tao pasana tao dia nitsangana teo izy dia mbola nidinkodina teo izy tena zaty fa mifoa mbola nitsangana ty. Ny anjely nefa mbola rapitso maraina zany vao avy zany zalahy koa tena ela maninona ary tsy mba andro any ariva ary zalahy hoe nanokatra ny fasana fa maninona ny andro rapitso maraina. Dia ino no ataoko hoe tena lain'i Jesosy le lamba namonosana anazy iny dia mbola navaliny tsara aloha satria hita hoe mivalina zany le lamba teo moa zany. Dia izay ve zany nataon'i Jesosy teo mbola namalina lamba zany izy dia mbola nipetraka tao izy dia mbola nieritreritra tao izy. Zalahy reny koa tena mandriraka. Ela kory zalahy reny tsy fantany zalahy fa andro any ariva no mitsangana maninona zalahy mbola tsy tonga ihany. Dia ny andro maraina zany Jesosy vao nitsangana tao. Fa ny andro zavatra anankiray dia ity. I Kristy dia tsy maintsy mandeha araka izay voalaza ny soratra masina. Ka Kristy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny sabotsy hariva iny dia zao. Efa tsy voasakany rindrina intsony Jesosy. Ary tsy mila anjely manokatra ny fasana Kristy ahafahany mivoaka tao pasana tao. Satria ny rindrina dia maninona tsy mahasakana ny Kristy. Fa Kristy dia nitsangana iny sabotsy hariva iny. Dia izao no ahafahantsika mijery an'ilay izy. Manao hoe Jesosy Kristy nge tsy mila ny anjely manokatra ny fasany ahafahany mamoaka azy tao pasany. Satria rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, nisy eo tamin'ny mpianatra izy tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro iny. Dia ahoana ny fomba nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro? Jaonina toko 20 jerentsika. Jaonina toko 20. Jaonina toko 20 dia vakiantsika ny 9:20 sy ny 20. Jaonina toko 20 dia ny 9:20 sy ny 20. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha vao voarindrina ny varavarana izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany. Dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany volony. Dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo. Inona ny zavatra remarkentsika amin'ny fanazavana io? Eo amin'ny 9:20 izy dia miteny tsara manao hoe ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarana izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny jiosy. Zany hoe ny varavarana zany izay nisy an'ireo mpianatra Jesosy ireo dia nidina mafy tsara satria natahotra ny jiosy izy eo ho enjehan'ny jiosy tahaka nanenjehana ny Kristy. Tampoka teo nefa inona ny zavatra nitranga? Ny varavarana voarindrina amin'ny toerana izay niangonana izy ireo noho ny fahatahoran'ny jiosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany. Dia nanao tamin'ny hoe fiadanana ho anareo. Ahoana ny fomba nidiran'i Jesosy teo? Nandondona ve zao tia sokafy? Tonga dia nipoitra teo fotsiny Jesosy. Zany hoe tsy voasakany rindrina intsony zany Jesosy. Zay hoe Kristy mandeha araka izay nanoratana azy. Ka tsy nila hoe anjely izy anokatra ny varavaram-pasana nivoahany tao mifasana tao. Dia jerentsika ihany koa aty amin'ny toko 20 ihany andininy 4:20 sy ny 7:20 satria ny zavatra nisy dia zao ny apôstôly Tomasy dia tsy nahita ny nisehoan'ny Jesosy tamin'ireo mpianatra tamin'izy niseho tamin'ny voalohany zany. Ka rehefa nitantara tamin'ny Tomasy ny mpianatra nanao hoe niseho taminay ny tompo dia tsy nino izy, za tsy mino izy.
raha tsy hitako hoe io ny tanany fa voafantsika, io ny lany vony fa voatsindrona, raha tsy hitako zany tsy mino ao izy ahoana ny zavatra hitako zao maty Jesosy dia ahoana ny tenenareo fa nitsangana tamin'ny maty izy dia afaka valo andro taty-aoriana nisy eo tamin'ny mpianatra indray Jesosy dia teo koa Tomasy dia ahoana ozy izy 920 sy ny 720 ary no ny afaka avalona dia tafangana teo indray ny mpianany ary teo koa Tomasy dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo volony dia nanao hoe fiadanana ho anareo ary hoy izy tamin'ny Tomasy atefeo eo amin'ny rantsana atefeo eto ny rantsan-tananao ka jereo ny tanako atefeo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voky ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa rehefa niseho Jesosy teo koa Tomasy nasehon Jesosy ny tanany io ary ny tanako jereo io ny lany voky dia mbola tsy ino ihany ve ianao aza manao ino izy izy Jesosy eo amin'le 920 ary aza ho isan'izay tsy mino izy izy fa minoa tamin'ny fotoana izay Jesosy io niseho afaka valo andro indray ka teo koa Tomasy nanahoana indray ary le trano mbola nihidy ve le trano sa nisokatra dia ahoana izy izy 920 ary no ny afaka valona dia tafangana teo indray ny mpianatra ary teo koa Tomasy dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana zany efa voarindrina tonga Jesosy dia tsy voasaka ny varavarana midy ka ny fasana midy io rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy araka ny voasoratra hitsangana izy amin'ny andro fahatelo inona ny andro itsanganana io andro sabata zany sabata ariva Jesosy nitsangana alohan'ny maty masoandro iny dia nanahoana dia efa nitsangana tamin'ny maty izy niala tao pasana tao fa tsy hoe niandro maraina izy fa rehefa nisokafan'ny mpianatra rehefa nisokafan'ny anjely ny fasana Jesosy Kristy dia manina tsy tao intsony Jesosy ka Jesosy Kristy zany tsy efa tsy olona mitovy amintsika intsony izy nitsangana tamin'ny maty iny dia efa manina efa tsy voasaka ny varavarana tsy voasaka ny rindrina intsony ka tsy mila ny anjely intsony izy anokatra ny fasana hoe ty miandry anareo fa tsy ho tafavoaka eto raha tsy sokafanareo varavaran'ny fasana io dia ny antony inona ary ny antony inona ny antony mahatonga hoe ny anjely nanokatra ny fasana inona ny antony nanokafa ny anjely ny fasana dia zao ampafantarana ny olona rehetra fa nahoana efa nitsangana ny tompo satria raha tsy nisokatra io fasana io iza ny malala hoe nitsangana tao Jesosy dia ny antony nanokafa ny anjely ny fasana dia ho vavolombelona fa nitsangana tamin'ny maty ny tompo izay ny antony nanokafana ny fasana fa tsy hoe namoana ny Kristy tao pasana averiko tsara ny antony nanokafana ny fasana tamin'ny alalan'ny anjely dia ho vavolombelona fa efa nitsangana tamin'ny maty ny tompo satria raha nidy ny fasana izy no nahalala hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia ho vavolombelona ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany dia izay no antony nanokafany anjely ny fasana fa Kristy dia efa nitsangana araka ny voalazany manao hoe hitsangana izy amin'ny andro fahatelo araka ny voalaza manao hoe Kristy dia hijanona atelonandro sy atelonalina ao akibon'ny tany dia rehefa tapitra zany io telo andro telo alina io dia manina nitsangana Kristy araka ny voalazan'ny soratra masina izany ho fen'izay zavatra zay azy zany mikasika le hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro araka ny zavatra hitantsika dia zao hoe afaka manambara mihitsy zany tsika manao hoe i Kristy le maty amin'ny atsasaky ny herinandro dia nanahoana ihany koa tanteraka arabaky teny ilay voalazan'ny mpaminany hoe amin'ny atsasaky ny herinandro no maninona no ampitsaharana ny fanatitra alatsadra sy ny fanatitra aterina rehetra amin'ny fotoany fampitsarana fanatitra latsadra voalazan'ny Daniela nefa dia amin'io no afatesany Kristy ka le faminaniany Daniela zany mikasika an Jesosy Kristy le hoe maty amin'ny atsasaky ny herinandro dia tsy hoe tanteraka ara-paminaniana fotsiny zany iny fa tanteraka ihany koa arabaky teny satria nahoana tena maty tamin'ny atsasaky ny herinandro tokoa Kristy
ary nanina nahatratra 3 andro sy 3 alina ny fempotoana izay nitoerany tao an-kibon'ny tany ary nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo. Ny vokan'izay rehetra zay ary dia zao manao hoe ny amin'ny zavatra izay hitantsika zany mahakasika le hoe fandrefesana ny tempoly. Ny vokan'izay rehetra zay dia zao hoe misy inona, misy Jesosy anankiroa zany. Misy Jesosy anankiroa. Fantatsika tsara fa io Jesosy voalaza ny soratra masina io, le maty amin'ny atsasaky ny herinandro, nahazo 3 andro sy 3 alina, nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Io le Jesosy voalaza ny soratra masina, io le mpamonjy zao tontolo zao. Io le nomen'Andriamanitra antsika manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Io le Jesosy Kristy le voalaza ny soratra masina manao hoe fa tsy maintsy tanteraka zay rehetra nanoratana azy teo amin'ny soratra masina. Dia nanokatra ny sain'ny mpianatra izy alalan'ny soratra masina manambara manao hoe fa Kristy dia hiaritra hozy izy ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Ny teny koa ny apôstôly Paoly nanao hoe fa tsy maintsy tanteraka zay nanoratana ny Kristy ny amin'ny nahafatesany, ny amin'ny lelevenany ary ny amin'ny tsanganany. Tsy maintsy tanteraka zay voalaza ny soratra masina mikasika an'izay. Ka eo zany amin'izay zavatra hitantsika zay, araka le tenin'i Jesosy manao hoe fa isy Kristy sandoka, isy mpaminany sandoka. Aza mino ianareo, aza makany ianareo. Eny fa na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Fandrefesana amin'ny tempoly ny ataontsika eto. Hitantsika zany le hoe iza ilo Jesosy io ao anatin'ny faritanin'i Jehova. Iza io Jesosy io ao anatin'ny norme, ao anatin'ny borina an'Andriamanitra. Iza le Jesosy io araka ny soratra masina. Dia mazava ho azy, le Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Fa misy Jesosy hafa zany zay ampianarina antsika, zay niraisintsika efa fahiny hatramin'izay, dia le Jesosy maty zoma io, izay tsy araka ny soratra masina io, fa fampianaran'ny Eglizy io, izay inon'ny fiangonana amin'ny ankapobeny mino an'io Jesosy io avokoa. Ka misy Jesosy anankiroa zany. Ny anankiray le Jesosy maty, voalaza ny soratra masina, dia le maty tamin'ny atsasaky ny herinandro. Ny anankiray lay Jesosy maty zoma, fampianaran'ny Eglizy. Zany hoe finoana anankiroa zany io. Satria Jesosy Kristy dia finoana, izy no azontsika ny fiainana mandrakizay. Tenin'Andriamanitra dia manambara manao hoe izao ny fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay nirahanao. Ka raha diso io Jesosy inonao io, tsy azahoanao fiainana mandrakizay. Ilay Jesosy araka ny soratra masina zany no azonao fiainana mandrakizay. Dia misy Jesosy anankiroa zany. Ny ray Jesosy araka ny soratra masina maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Ny anankiray Jesosy maty zoma, fampianaran'ny Eglizy. Io Jesosy dia manao tableau kely tsika, zaraintsika le izy. Ny anankiray zany ataontsika hoe Jesosy araka ny soratra masina, Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Ny anankiray Jesosy maty azoma, fampianaran'ny Eglizy, izany zay arahan'ny maro anisa no manaraka anazy io zany. Finoana anankiroa zany io. Dia zaraintsika zany io tableau, ny ankilany zany ny anankiray Jesosy maty amin'ny alarobia, ny ankilany Jesosy maty azoma. Ko amin'ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro io, maty alarobia io, vitsy anisa no mino anazy io. Ilay Jesosy maty zoma indray ankilany, maro anisa no manaraka azy io. Ary saika ny kristianina, ireo milaza azo kristianina rehetra manaraka an'io daholo. I Jesosy Kristy le maty amin'ny atsasaky ny herinandro, maty alarobia, voalaza ny mpaminany io. Fa ilay Jesosy anankiray kosa maty amin'ny andro zoma, amin'ny andro fahaenina, fampianaran'ny Eglizy io. Kristy le maty amin'ny atsasaky ny herinandro, maty alarobia dia zao talohan'ny Paska Kristy no maty. Fa ilay Jesosy kosa maty azoma tamin'ny andro fahaenina, aorianan'ny Paska io Jesosy io no maty. Ilay Jesosy Kristy maty amin'ny atsasaky ny herinandro dia zao nahazo 3 andro sy 3 alina izy tao an-kibon'ny tany. Ilay Jesosy kosa maty azoma dia zao nahazo 2 andro sy 4 alina fotsiny izy tao an-kibon'ny tany.
jesosy kristy le maty amin'ny atsasaky ny herinandro nitsangana izy tamin'ny andron'ny tompo. inona io andron'ny tompo nitsanganana io? Andro sabata, satria sabatany Jehovah Andriamanitra ny andro favita. Jesosy kristy nitsangana tamin'ny andro sabata. Sabata ariva alohan'ny maty masoandro Jesosy no nitsangana. Andro fivavahana io andron'ny tompo nitsanganan'i Jesosy io, sabatan'i Jehovah io. Ankilany kosa nefa le Jesosy maty zoma dia lazaina fa nitsangana iny nitsangana amin'ny andro alahady. Io andro alahady iny koa lazain'ny eglizy iny andron'ny tompo. Io andro alahady zay nitsanganan'i Kristy io, io fitsanganan'i Kristy io dia lasa andro fivavahana io. Ary presque ny kristianina rehetra mivavaka amin'io andro daholo. Ao amin'ny soratra masina hitantsika ihany koa fa ny didy folon'Andriamanitra dia zao. Mazava ny didy folon'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 20 miresaka ny didy folon'Andriamanitra io. Nen'ny eglizy ny azy ny didy folony katesisy fa tsy manaraka io didin'Andriamanitra io. Satria nahoana? Raha ao amin'ny didy faharoa amin'ny tenin'Andriamanitra milaza ny tenin'Andriamanitra manambara manao hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao. Ny ao amin'ny didy faharoa ny eglizy nesoriny izay didy izay. Nofoanan'ny eglizy izay didy izay hoe aza manao sarin-javatra voasikotra, tsy ao anatin'ny didy folon'ny eglizy izay. Fa ny zavatra napetraky ny eglizy eo amin'ilay didy faharoa dia inona napetrany eo? Aoka tsy hanonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ianao izy. Izay ny soloany amin'ny didy faharoa. Ny didy fahatelo ao amin'ny didy folon'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina dia milaza manao hoe aoka tsy hanonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ianao. Zany hoe ilay didy fahatelo ao amin'ny didin'Andriamanitra zany, iny ny lasa nataon'ny eglizy didy faharoa. Namboariny zany ilay izy satria ny foanan'ilay anankiray. Dia ny soloany zavatra hafa rehefa avy eo. Aty aoriana ilay izy ny soloany zavatra hafa. Ny didy fahaefatra ao amin'ny Baiboly ao amin'ny soratra masina dia milaza manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Ene manao ny asanao sy anaovanao ny raranao rehetra. Fa ny andro fahafito izy dia sabata, andro fitsarana an Jehovah Andriamanitra ao. Fa ny andro fahafito dia sabata an Jehovah Andriamanitra ao. Tena fitsarana ozy izy. Eo amin'ny didin'ny eglizy ny didy fahatelo ao amin'ny katesisy. Inona ny zavatra tenenio? Didy fahatelo dia zao: manamasina ny andro alahady, andron'ny tompo io. Aza miasa ozy izy fa manompoana Andriamanitra. Aza miasa fa manompoana Andriamanitra. Mipetraka zany ny azy, napetrany mihitsy nataony anaty didy folo manao hoe manamasina ny andro alahady. Vokatra ilay fitsanganan'ilay Kristy tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, ilay Jesosy n'ilay maty zoma io, manamasina ny andro alahady ozy izy. Eo amin'ny Baiboly dia zao mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Didy fahadimy amin'ny soratra masina manao hoe manajany ny rainao sy ny reninao mba ho lava andro ianao. Didy fahadimy. Didy fahaefatra ao amin'ny didy folon'ny eglizy, ao izy no mametraka an'ilay hoe manajany ny rainao sy ny reninao mba ho lava andro ianao. Zany hoe ny dekalen'ny eglizy zany le didy, satria nisy didy nesoriny tao. Nesoriny didy faharoa. Ny didy faharoa izay nesoriny dia manao hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao. Nesoriny ihany koa le hoe mahatsiarova ny andro sabata, ny soloany an'ilay hoe manamasina ny andro alahady. Dia lasa tsy ampy zany le didy. Dia rehefa mba hamenona le didy folo zany dia zao, rehefa tonga ary amin'ny didy fahafolo dia miteny eo amin'ny Baiboly manao hoe aza mitsiriritra ny vadiny namanao, aza mitsiriritra ny tranony namanao. Dia aty amin'ny didy fahafolo, didy fahasivy sy fahafolo, lasa hoe nizarainy roa io didy io, lasa nataony fahasivy sy fahafolo. Le didy fahafolo ao amin'ny Baiboly zany lasa nataon'ny eglizy ao amin'ny katesisy didy fahasivy sy fahafolo. Manao hoe aza mitsiriritra ny tranony namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao. Lasa nizarainy roa zany. Satria nahoana? Nisy nesorina tao amin'ilay didin'Andriamanitra. Inona reo nesorina reo? Nesorina aloha hoe aza manao sarin-javatra voasikotra. Iankofanao eny an-trehany, satria ny eglizy dia manino? Mivavaka amin'ny sarin-javatra voasikotra.
faharoa manaraka an'izay nesoriny koa ny sabatany jehovah mahatsearova ny andro sabatany soloany hoe manamasina ny andro alahady anamasina azy ka ny fiangonana zany na ny vahoaka an'Andriamanitra zay mino an'ity Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro ity ho an'izay fiangonana zany na vahoaka an'Andriamanitra mino an'ity Jesosy ity zay maty amin'ny atsasaky ny herinandro dia manino finoana anankiray zany zay ary ho an'izay fiangonana na vahoaka an'Andriamanitra koa milaza mino izy fa Jesosy dia maty azoma ka nitsangana alahady dia finoana iray zany zay dia jereo fa ny olona zay mino an'i Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro ka azo isaina ange azo isaina amin'ny ratsan-tanana mety tsy mahafeno an'ity dimy ty akory ery angamany fa ny olona kosa zay mino an'i Jesosy maty zoma io fiangonana tsy tambo isaina mety ho fiangonana kristianina dia mino an'io daholo vala ray zany ireo mpania anankiray zany ireo dia araka ny voalazan'ny soratra Amasina ihany moa zany manambara manao hoe fiangonana roa ihany kesisa zany ny farany araka ny voalaza hoe misy ny dimy adala sy ny dimy enjy voalazan'ny soratra Masina ireo dimy endry dia nividy solika ny omana ny amin'ny fiavian'ny mpapakatra fa le dimy adala kosa dia nanahoana tsy nividy solika izy ka rehefa tonga ny mpapakatra dia tsy niraisy ny mpapakatra izy misy fiangonana anankiroa zany io mitsenan'ny Kristy ny anankiray mino ny voalazan'ny soratra Masina ny anankiray tsy manaraka an'izay fa manaraka izay voalazan'ny fiangonana manaraka ny voalazan'ny eglizy io ankilan'io le voalazan'ny faminaniana manao hoe aoka izay ho tononona amin'ny anaranao ihany ka hafa tondromaso le vehivavy fito manaraka lehilahy anankiray aoka izay ho tononona amin'ny anaranao aoka izay ho tononona hoe kristianina foka ny ataonay ihany no ataonay no hanina ihany no hanay fitafiana ihany no tafianay io koa le tenen'i Jesosy manao hoe misy vehivavy roa izy mitoto vary ny anankiray ho raisina ny anankiray ho lavina fiangonana angeny resahana amin'izany dimy adama dimy adala sy dimy endry anjarantsika zany manao safidy amin'izy misy olona anankiroa izy matory ambony fandriana ny ray ho raisina ny ray tavela ho izy ka ny eglizy rehetra zany amin'izao fotoana zao dia zao hoe mikambana amin'io finoana anankiray io Jesosy maty zoma io daholy dia maro anisany manaraka an'izay fa Jesosy le maty amin'ny andro alarobia kosa dia vitsy anisany manaraka an'izay dia raha mijery ankehitritsika fiangonana ecumenisme iza ny eo anatin'io fiangonana ecumenisme io ny maty zoma daholo angeny miaraka amin'io manaraka an'io Jesosy maty zoma io daholo ny eo anatin'io ecumenisme io inona ny tambaran'izy ireo tsy Jesosy fahamarina anaraka ny soratra Masina angeny niarahana eo fa samy manana ny finoany ireo fa niarahany dia zao hoe niarahana hoe ny fiadanana niarahana fa tsy ilay Jesosy maty araka ny soratra Masina nalevina araka ny soratra Masina nitsangana araka ny soratra Masina raha teny iray manina tsy miray ao anatin'ilay fahamarinana fa ireo fiangonan'ireo dia miray ao anatin'iny ao anatin'ny diversité niarahan'ireo zany hoe samy manana ny finoana izy ny sasany miankohaka amin'ny sarivongana ny sasany miambozina lakroa ny sasany misy lakroa ny ampiangonana dia misy le tsangambaton'i Jesosy iny eo ny sasany tsisy tsangambaton'i Jesosy fa le lakroa no mipetraka eo samy mivavaka amin'ny andro alahady ny akamaroany ao koa moa ny sasany misy mivavaka amin'ny andro sabotsy ihany fa io Jesosy koa ny inoany satria tsy mino an'ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro izy dia efa vala ray eo any izy zany ary ny tena pira sy mahalapalahelo ary dia zao misy fiangonana mino mampianatra ny fiangonana maty amin'ny atsasaky ny herinandro io kanefa nafoiny zany Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany fa lasa izy nitsofoka any amin'ny ecumenisme miaraka ny fanaon'izy ireo dia manao lasa soie ny fisainan'izy ireo ny fitondrantenany tsy araka ny soratra Masina tononona mivava fotsiny hoe manaraka ny Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro izy nefa ny ataony tsy manaraka an'izay
de efa fanara ihany zany miasa am'izay zavatra zay ihany koa satria nahoana tsy miray ao anatin' le komunisma nke tsy miray ao anatin'ny fahamarinany firaisana aranofo finaisana ara-tany fiarahana io satria inona nikambanana am'le komunisma resaka hoe paix mondiale nge niarahana amin'io fa tsy ilay hoe jesosy niarahana amin'io tokana ihany ny famantarana nomeny kristy ino ny famantarana nomeny jesosy io ny amin'ny hafatesany ny amin'ny levenany ny amin'ny tsanganany de ahoana izy jesosy tahaka ny toerany jona atelonandro sy atelonalina tao akibony azandrano lehibe de tahaka izay koa ny toerany zanak'olona atelonandro sy atelonalina tao akibony tany tsy misy famantarana hafa omena ho izy jesosy tsisy hafa jesosy no mitenany zany tsy misy famantarana hafa verenantsika kely izy io zava-dehibe loatra zany Matthieu 7:20 sy 9 de zao nivaky ny teny aminaran'i jesosy ary tam'izany ny sasany tamin'ny mpanorad-dalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe mpampianatro tahita famantarana avy aminao izahay fa jesosy namaly ka nanao taminy hoe izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana nefa tsy hisy famantarana omena azy afa-tsy sy famantarana ny amin'ny jona-paminany ahoana izy jesosy nefa tsy hisy famantarana omena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny jona-paminany de toy izany fa tahaka ny toeran'ny jona atelonandro sy atelonalina atao akibony azan-drano lehibe de toy izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao akibony tany tsy nefa tsy hisy famantarana omena azy izy jesosy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny jona-paminany io ny amantarana iza io jesosy inoantsika io famantarana nomeny kristy io ny azahoantsika le fiainana mandrakizay ahoana izy jesosy fa toy izao no nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay zay mino an'i jesosy io zany de zao ahazo fiainana mandrakizay jesosy araka ny soratra masina ao anatin'le refy io amin'le fandrefesana ny tempolo zay mino an'io jesosy io de manahoana izy zany ny azo an'io fiainana mandrakizay de mba mametra hafa ny tanina hoe tsy io jesosy ino nonao fa le jesosy maty azomany nonao de hoy izy ianao hoe ahazo fiainana mandrakizay ianao de ataoviko totoatra zany le fiainam-panahintsika zaona fiainana mandrakizay tahaka an'ireo virjiny dimy adala nge nanao an'izany koa nasena nanomana solika izy ireo ry hitsenany mpapakatra ny dimy endra nanomana an'izay solika zay ny omana izy fa ny dimy adala kosa manao hoe ampy aty ohatra nefa mihinano jesosy de ampy a zany fa rehefa tonga tokoa jesosy de naona eo izy vao mikarapaka am'izay satria tsy ampiny solika ka lasa izy nitady solika le dimy endra efa tafiditra tao amin'ny trano fampakaram-badiny zanak'ondry rehefa aveo izy nandondona hoe mba ampidiro zay de hozy jesosy tsy fantatra koa renareo mialamika nareo ry mpanao meloka hoy jesosy de aoka re mba tsy ho voatonona amintsika zany fa anio raha mien'ny feoka ianareo hoy ny tompo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny andro fahasosorana tany anefitra anio raha mien'ny feoka ianareo aza manamafy ny fonareo anio ny andro fibebahana raha iso jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao de jesosy kristy le maty araka ny soratra masina nitsangana araka ny soratra masina ny antony nanomezan'i jesosy an'io famantarana io de mba tsy ahavoafitaka atsika mba tsy ahavoafitaka atsika satria jesosy de nilaza manao hoe mitandrema fandrao misy amitaka anareo verenantsika kely iny Matthieu 4:20 Matthieu 4:20 andiny ny faefatra sy ny fahadimy ahoana izy jesosy ary jesosy namaly ka nanao taminy hoe mitandrema fandrao isy amitaka anareo tandrema fandrao isy amitaka anareo ary tena misy tokoa le izy satria zao misy zany fampianarana zany tsy araka ny soratra masina jesosy maty azoma fa tsy araka ny soratra masina voalazan'ny mpaminany voalazan'ny kristy ary jesosy namaly ka nanao taminy hoe mitandrema fandrao isy amitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako ka anao hoe zao ny kristy ka maro no voafitano izy de toy izany andin'ny faraika ambin'ny folo ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka amitaka ny maro isy mpaminany maro hitsangana hozy izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka amitaka ny maro zany hoe maro no voafitaka zany de tadio tsara fa maro no manaraka an'io jesosy maty zoma io maro
no manino miankohaka amin'io andro alahady io mivavaka amin'ny andro alahady io nefa andriamanitra milaza manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy ahoana izy andiny fefatra am'roapolo any ko fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneo famantarana lehibe sy fahagagana raha azo atao na ny olom-boafidy aza dia ho fitahana dia mitandremantsika zany raha azo atao na ny olom-boafidy aza dia ho fitahana misy ange zany misy mitonona hoe Kristy indro ary Kristy misy zany mampianatra ny amin'ny Kristy io nefa Kristy sandoka ny fampianarana zay hoentiny tahaka le hoe Jesosy maty zoma misy milaza hoe nahitan'i Jesosy izy ny vantana dia tahaka izao no nahitany an'i Jesosy be soroka be dia feno ekay ny vatany iny feno kiratrondro ny vatany fa ahoana ny filazany hoe ahoana zany Jesosy eo amin'ny soratra masina amin'ny voninahitra zany ohatr'izany ve ny fisehoany zany hoe misy mihitsy zany le mpamitaka mitondra fampianarana tsy araka ny soratra masina ka raha hibaze ny finoantsika tsika na hametraka ny finoantsika dia hapetrao amin'ny soratra masina reny finoantsika mba tsy ahavoafitaka atsika fa Kristy dia nanome an'io famantarana io mba tsy ahavoafitaka atsika voalaza ny mpaminany hoe Kristy maty amin'ny atsasaky ny herinandro Kristy tenany dia nilaza manao hoe izao no voasoratra hoe ovonoina hoy Jesosy dia hitsangana amin'ny andro fahatelo Kristy dia nilaza manao hoe tahaka ny Jona atelon'andro tsy atelon'alina tao kibon'ny hazandrano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao akibon'ny tany izay zany no mikasika an'iny isaorantsika tompo lehibe zay vitantsika tamin'ity an'ity dia raha sitrapon'Andriamanitra hiditra zavatra hafandraintsika amin'ny heriny izany voninahitra ho n'Andriamanitra rery ihany haleloia haleloia fa zao ny tenin'ny Josoa mpanompon'Andriamanitra fa izay sy ny ankohonako kosa ozy izy dia hanompo an'i Jehovah izahay safidy nomenantsika zany eto na tsika anaraka an'i Jesosy io le maty amin'ny atsasaky ny herinandro nitsangana tamin'ny andron'ny tompo zay andro fivavahana zany andron'ny tompo zany manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy na tsika hivavaka amin'ilay Jesosy maty azoma tsy araka ny soratra masina fampianaran'ny Eglizy maro no manaraka an'izany nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro andro alahady lasa andro fivavahana zany andro alahady zany maro no mivavaka amin'izany safidy zany ny atsika io naseho atsika ny marina ao izy dia anjarantsika zany ny safidy an'izay fa nandrefy zany tsika ny tempolo teto tsika dia hitantsika hoe izy io Jesosy eo anatin'ny refin'ny tempolo io vavaka tsika ary saotra an'Andriamanitra tompo ray masina sy tsara indrindro saotranao zay raha afaka niara-nianatra indray teto sy nandinika ny teninao misaotra raha vita ny fampianarana mikasika ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro tsy amin'ny herina nitanjaka raha io fa mifanahinao rery ihany sy raha atao ampony ara ny teninao ary ataovy eo an-tsainay dia raina mandrak'izay ny anaranao raha io dia raina ny anaranao Kristy io haleloia haleloia dia aoka raha io hifidiny marina izahay aoka ny fanahinao anefy anay dia sy raha atao ampony ara ny teninao ary ataovy eo an-tsainay voninahitra ny eo an'ilay anara-lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy voninahitra ny eo any zanak'ondry ny anaran'i Jesosy na andratana izany vavaka izany ray teto anatrehanao aleloia amen zay ny lesontsika tamin'ity an'ity saorantsika ny tompo lehibe vita zany iny lesona mikasika ny fandrefesana ny tempolo maro ny zavatra hitantsika tao hitantsika ny refy tao anatin'ny soratra masina hoy ny tenin'ny soratra masina manambara manao hoe refeso ny tempolo sy ny altara ka isao izy zay mivavaka ao dia nandrefy an'izay tsika teto izy ny finoantsika azoantsika ny famonjena Kristy raha diso ny finoantsika an'i Jesosy io diso ny famonjenantsika ary mazava ho azy fa Kristy dia nilaza manao hoe izy dia famantarana ho lavina ka aoka ny antsika tsy andahan'i Jesosy ilay famantarana ho lavina fa naraka izay voalazan'ny soratra masina tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra dia manao velomantsika rehetra ary ny anaran'i Jesosy baibai daholo